Ilombe-andoha. Ireo mamelona ny tantara: Solofo, Mbola, Iaina, Saondra ary Eva. Dia izay izany rakizy vitatreo ny aminay sy dadanareo. Dia izay ve izany ry mama ny vahaolana hitanareo farany fa mety? Izay mihitsy ny mety aizako sady tsy mampidi-bola, mamilava, mampirapy, mamono, atao inona koa izany? Izay koa ny tena sanganehana be mihitsy eo anelanelanareo roa Ka izay mihitsy ny tiako anontaniananareo. Iny izao tojo kely efa lasa nanaraka ny dadanareo, dia nareo roa aiza? Ho any amin'ny sahijanona eto. Izay nefa tena mbola te hianatra be mihitsy. Te hianatra nefa tsisy vola dia inona? Zanga manam-bola ampianarana anareo. Dia BPC ve izany no entinay andeha hitady asa? Ny an'olona aza CP ireny lasa mpanefo rehefa miketrika. Dia izaho izany andrasanareo hamelona anareo, nefa nareo vehivavy efa lehibe ireo. Dadanareo efa tsy aninona dia nareo koa mbola hiatehatra amiko koa. 12 taona ve ry mama dia lehibe a? Otry, kialalova kely ty. Misy ara ny olona 12 taona izany efa manatokantrano. Ny olona zaniko. Ela be izany fa izao averiko ihany ilay fanontaniako tamin'ny voalohany. Andeha hanaraka ny dadanareo nareo sahijanona eto amiko. Zavatra tsotra anie izany dia hitarina be ilay resaka. Raha ohatra anao manokana aloha aleoko mijanona eto amin'ny mama ka. Za koa izany hijanona eto amin'ny mamako, inona koa ny ataoko any? Izay izany. Dia izao, miova ny fitsipy-dalao manomboka androany satria amadika pejy vaovao tsika. Tsara izany sady izay koa efa leo an'ireny gidradra lavanareo ireny. Dia afaka mianatra tsara koa izay amin'izay. Mianatra tsara inona? Eo indrindra tsika izao. Tsy azoko koa ty tenenin'ny mama ty. Akatina ny kahie sy ny stylo raha hiaraka hipetraka amiko. Maninona? Izay mijanona mianatra. Raha tsy hoe nga hoe hamatsy manoka ny dadanareo amin'ny écolagenareo. Nefa inona moa teo ary izy teo tsy hita izay vitaniko efa lasa indray hoe vao amin'ny vola. Dia izany ve ilay fiainana vaovao sy tsara tadiavin'ny mama izany? Ka eno ihany mijanona mianatra satria tsy misy vola intsony andaovan'ny écolage. Dia manomboko izao mitady vola tsika telo, tonga dia velona tsara ary andritsika ireny rainareo ireny mihitsy. Ikarama sady ataontsika hita amin'ny mihitsy hoe ohatr' izao izay na dia tsisy ray mpianakaviana mamelona aza mba manakamboko reto Andrekako. Fianaran'izany tsy mitondra makaiza izay izao nahazo baka nahazo inona izao aiza 4 mi. Ka fa ihany ilay manam-pahaizanako. Mihaino tsara ve tahiry? Izaho manana baka. Nariana any amin'izao ordira fa izao ny fiainana izao rehefa manambady olona dala izao. Koa izay ny ezana dia amin'izay tsy mitambitamby amin'ny olona hafako mba mahaleo tena. Izao fotsiny aza be mokondona nareo roa fa rehefa miaraka amiko nareo mijanona ato dia mijanona ny fianarana, mitady vola tsika telo. Zaraka koa arako, sady za tsy afaka mihitsy amin'ilay fianarana. Ndrive moa agagy. Dia izay izany tapa-kevitra tsara hijanona eto amiko. Ny na tena tapaka ny hevitra ry mama fa ny tahiriny tsy haiko. Za hijanona ho Tsy tiako manko ny alay miovaova hevitra tsisy andaminana ny zavatra rehetra tokony atao. Tahiry Solova. Faza teo amin'izay. Fangary hoe tsy mianatra dia atory maraina be ohatr' izao. Mama koa rangatra. Ka mivavy. nareo. Tsangana teo. Ny olona mbola te atoro. Kalolo mama. Kaloha kely aloha. Nga misy vola azo eo am-pandriana izany. Zara zaloha mba tsy mianatra izany. Ay, dia eo izany. Atorizy eo tsisy hanina ho haninareo mandra-parivan'ny andro. Fangaza mama tsy efa nandro vary. Nandro vary inona Inona vary andrahoiko eo?
Ataovy matotra ry mama. Eno tsara ary toy an'ilay resakitsika maly ihany ity. Tsy sakafo hohanina intsony ato an-trano ato rehefa tsy mitondra avy any ivelany ihany nareo roa, izany hoe nareo no mitady ny sakafo hohanina. Sao dia mba tsy rahany kosa moa izany ry mama. Fangarany saraka nareo sy dada dia ataonareo an'izao izay. Izay nge mbola manazoa velominy Eny fa ny tsy azonareo dia ny mpamelona nge dia dadanareo fa tsisy lalàna miteny an'izany mihitsy hoe ny reny ny mamelona. Dia izao no izy satria izaho foana nefa namelona anareo hatramin'izay. Izany namahana anareo, nikarakara anareo, ny antoka rehetrarehetra complet mandra-palehibe anareo ohatr'izao. Ka manomboka izao dia mivadika kely ny tantara. Nareo indray izany izao mamelona anahy, manao valim-babena. Izay tsy mandany hanome valim-babena anao ry mama, fa sao dia mba lasa loha loatra kosa Dia raha maty aloha dia ahoana? Inona intsony? Aiza koa nisy an'izany, sady mama anie mbola matanjaka be. Aiza ny alalanareo an'izany Ka mifahafatesana amin'ny mampiomana. Izay mba tokony hamalianareo adino izao. Izay nge ry mama, raha ohatra hoe izy mpampiasa indray anay tsy tonga dia hanome vola avy hatrany anay androany izy. Mbola mifarany volana koa izany raha isy ary. Fa zanga ny teny an'ireto ihany amin'ny orinasa amin'ny miasa vola rapida izao ny ilaina. Tady vola maraina dia hariva mitondra mody. Koa izany izao ny fanao ny ankiziko. Ankizy izy Miren'ilay mitondra dosie makeny amin'ireny orinasa ireny dia milahatra eny. angatsy asa fa tsy izany mitondra dosie izany sady ny diplomanareo koa via hitasany amin'ny orinasa izany. Manovy atoandro mihitsy reto. Ka inona ary no asa hitanay ankoatran'izany sa hangataka? Kinona moa ny olana rehefa zombola? Va olona ohatr'izao ihany kosa very mama dia hangataka. Olona ohatr'izao ahoany? Anaranga mihevitra ny tenanareo olona tena ambony be mihitsy. Dia izao paozinay izao very mama dia hangataka dia omen'olona ve izay? Mba gaga. Tsy azoko mihitsy hoe paozinay ahoana ary paozy tsy dia manahoana akory ny rehariahana io. Izay eritrereto izay tsy mihinan-kanina intsony izany nareo manomboka izao maraina izao mandra-pahitanareo vola hividanantsika sakafo. Izaho afaka midemer dia eny amin'ny sisisiny eny fa nareo izany manomboka izao sakafo maraina izao izany fa tsy hoe mbola hiandry rapitsona afaka ray volana. Manomboka izao avy hatrany dia efa tsy mihinan-kanina rehefa tsy manam-bola. Izay dia hanaraka ny dada indray raha izao ny ataonao ka. Zareo andeha. Izay izany ny teninareo Zaiko. malalaka mivaravarana izany efa nampisafidy anareo maly. Ndao kia. Miaina koa ny dépense amin'izay. Ho aza teo aingana ndao. Ilay hitady kafe aloha. Dia anay izany ahoana? Mana mandeha any. Ô dada, Ody. lova kely sy tahiry kely ry dada. Izy mirahavavy ta tonga vao maraina. Izay petraka aty amin'ny dada. Petraka aty izay. Hipetraka? Eko. Aza miteniteny foana moa. Fa maninona? Ianao anie indray mpamelona anay ko maninona no mametraka an'izany fanontaniana izany? Iny tsy lafiko izany. Fa efa nizara izay mivady. Toja aty aminahy dia nareo mirahavavy any amin'ny reninareo. Fanganinareo mbola mpivady? Fomba fiteny fotsiny izany fa izay efa tena nizara mihitsy dia tsisy hidirako intsony izany fiainanareo mirahavavy manomboka hatreto. Sady tsy haiko izany mitaiza zazavavy izany. Arono ary dada. Maninona? Fa ino ty tavoangana toaka talohanao ty? Toa efa lanao ny atsasany? Ahoanao inona moa izany? Fiainako manokana ange izany. Dada, io ihany nefa nampisaraka anao tamin'ny mamane Ty mahavaolana ty ry lova. Aza idiranao ny fiainako. Sady ny andro vao maraina be dia toaka ve ny anokafanao vavony? Ka na maraina na hariva na alina rehefa mahavaolana dia izay no mety amin'ny fiainako Marary amin'io eo dada ny farany. Tia ny tabataban-drenonareo isan'andro isan'andro. Eto aho zao tena milamina tsara. Tsisy manakorotana mihitsy fa izay laniko na tapana
mahirany dia mety amiko daholo. Eny ary fiainanao tokoa izany tsy idiranay fa aleo moa izay ry dada mba hipetraka aty a. Dia hipetraka aty miaraka amin'ny toaka izany fanako toaka izany nareo. Dada koa Ka ato toaka maraina, toaka atoandro, toaka hariva, izay ny fotsy sakafo. Toaka vary izany goûter, raha zakanareo dia tsy maninona. Sao dia mba tsy rariny moa ry dada, sao dia mba omenao vola aloha izay vidananay sakafo fa izay nge mbola tsy nihinana mihitsy hatramin'ny maraina e. Orizy roa tsy manam-bola. Mazava aminareo fa izany teny gasy izany. Dada kosa Sa io misy toaka afaka misotro nareo. tô zay tany aleko koa ty maneno sahoana aby. inona aloha ny azo hoanina ato amin'ny dada ato ka? Sisy orlova. Fa ovinona rary dada nandro hanina farany fa hety ivilaninareo. Maninona? Obongolo ery nilalitra izany tsy lazaina intsony. Zao ny atao tokantranon-dako. Tsy dia itsolo hoe vina izany nahandro e. Izay nga dia mahandro ato izany. Dia manjady efa mavita anay ny ivelany any. Dia efa tsy mahandro intsony. Ianao tonga ato an-trano mbola vidy saribô, vidy menaka, vidy vary. Tsy aloha manao an'izay dia efa samy miala. Ary mijaly mihitsy izany totokely atoko. Mijaly olona mihinan-kanina ve dia mijaly? Ary izy aiza atao tsy hitanay eto izao? Misotro dite ao ivelany ao izy. Dia mba omeo ary moa izany izay na dia mba hisotroana dite fotsiny koa aza. Ay, tia misy roanjato zaniko. Dia ina koa ny vitan'iny? Mazo dite zaniko. Olona roa nge izay e. Mangina aloha ianao e, samy manana arizato izany nareo solova dia izay. Koa ny dite aza ary zato ve dia tsy asiana mofo? Sy atao andriany zaniko. Enjana koa ty. Ono a dada. Ahoana izay? Dia ay izany nareo matoro totra ny tsy mahita fandriana mihitsy a? Eo amin'ny tany eoko. Tonga dia siana blouson dia efa mety. Andriamanitro. Dia tojokely koa ve dia ampatorianao eo? Oritahiry tany mena ve irehitra e. Amorona tsy misy izany za. Eny koa izany dia kritika amin'ny fiainako foana izany entananareo aty. Ndanareo mandeha ihany ka miteraka problème fotsiny. Dia horoahan dada izany izay? Lasa mandeha ihany tenisana fa sao dia efa diany loko eo Ahoana? Aiza ny vola? Tsy nahita mihitsy anery mama. Lehilahy feno tapy tanety ireny ve dia tsy ahita lehilahy iray amin'ireny nareo? Ka izay ve izany ry mama no hiantso an'ilay lehilahy hoe avy aty? Tony koa tena vendrana mihitsy. Mihanahana mahandreraka. Ka ilay izy nge ry mama zavatra mbola tsy fahitanay sy tsy fanaonay hatramin'izay niainanay mihitsiny. Hita ho a? Lehilahy be da be ireo manam-bola eto an-tanàna efa natondroko anareo daholo le rado ireny izao tokony navoazanareo mihitsy ireny. Mihanahana raha izany ny tanoranora tsy efa vitako ny afera. Ka hita mama, ny akanjonay koa nge ry mama maloto kely jerevy mama izao. Ty skobidoako ty jerevy fa lany kely ery. Tsy mahay misary mazaiko. Nga ny lehilahy miraharaha an'izany fa rehefa tsara sary mbry dia hidirana. Dia izy indray manavotra ndriry avy eo. Sady tokony hita mihitsy ary izao dia amin'izay izy mba mangoraka e. Inona moa ry mama izany misarony? Vao fetaka eo dia miteny aho izay aza manany ihany Raha manambady an'ilay lehilahy be vola be ireny nefa nareo izao tafa mihitsy tsika telo mianaka. Tsy hanao zavatra mihitsy nareo. Ka ahoana ho any fomba hanatanterahana an'izany? Ny azo ao nazoko an'iny dadanareo iny dia izany. Nga iny nijery akory taloha.
Fa rehefa mihetsiketsika ianao dia manatona azy foana dia miresaka aminy, misarika aminy. Dia izao raikitra. Ka ny anay aza ve Scooby-Doo laoka no anaovana? Ka hividianako nareo raha izay ny olana e. Mama zany manam-bola rehefa Scooby-Doo fa rehefa hanina tsy manana. Izany ny atao hoe fond rikala kely tia. Ohatra ireny mivarotra ireny hoe mila fond etsehana. Fa tsy hoe ny masonkarena tonga dia hohanina. Eny ariko. Dia izao, miara-mivoaka antsika rehefa mahazo an'izay akanjo kiraro izay a. Dia ampianarina aloha fa tena dondrina be tsy mahay ninino ohatry ny any ampianarana ihany tony. Enjana koky mama tika. Forsena hanambady ve tsika nefa mbola izy tsy fiainana? Keny. Jerendry mety ve ky mipoziko? Va manja ve kia? Misolitika any amin'ity izay ngeza miloko mena ndry izany. Kifafao ah. Jere manja masondry mainty be mampime be. Zao ary ny tenin'ny mamako. Sy fatsotra izao kosa ngamba ny fanaovana azy. Fa ahoana kivoakany ao? Tsy tazako tsara koa anky amin'ity fitaratra ity. Kely be titiny kely. Kefa hoe misolitika be kondry koa. Kilo fafao kely. Asa ty izy mampime be kely. Ary ahoana fijerindriana amin'ilay short, le talon. Oka fotsiny Aloha raha izay e. zakako daholo kosa angamba kia. Tondra vola be amody. Tena marina raha anao an'izao. Menatra. Ndrikokiko. Inona mampime andry amin'izany e? Koe passé mama manao an'izao tsika dia tsy maintsy manao. Kongandry tsy te hinan-kanina. Fa tokony mba ny fomba hafa kosa kifa tsy rariny izao ka. Dia io avy eo izy dia valio azaiko. Ohatran'ireny mpivarotra tena ireny ve ny paozy? Tsy dia. Aleo mihitsy aloha kia asiana répétition ah. Ry zany mba hoe lehilahy ah. Manao hoe ramose. Nahoana? Ndriko kia meme very e. Samba me vola. Aza mampime kely loha. Fa ngaky vao mihaona amin'ny lehilahy dia tonga dia hoe mevo. Kefa zay kina se mama tao ah. Vola nge tadiaviny e. Na izany aza kia. Inona mampitsikanikiana anareo ato e? Vita ve? Zay mbola manandrana. Manandrana inona? Andriamanitra ô. Fa natao inona ity tare? Fa maninona ary mama ataoko manja? Zao ve azo vady ry tia? Sy lazainy olona fa mpamosavy. Sasao teo aingana io dia ao anaovako anazy. Endray aoko. Tony le reto tena. Dia maingakaingana fa efa hariva nge ny andro e. Io vita. Io an'izay ry Ao mama anaovako mba. azy. Io. Taovy lava tsara le molotra. Dakopio maso. Efa manja ve mama? Zay. Ao ny indry jereko hitahiry. Io. Mba farafaratsiny. Nao amin'izay andeha. Fa nga mama manao an'ilona lambahoany be iny ivoakany? Sy hoe soroko ity izao. Andriamanitra. Inona? Dia mama nefa miketrona. Manina raha mba patalona anaovana fa tonga dia mini jupe kely Tena eny. voafetaka eo ano vava minantsanantsanika anova tena marina. Marenina wa. Sisy ilay vanazy mihitsy reto. Vehivavy lehibe io. Ndao. Jere mama. Dia tsy rena ntsikanikiany rehefa mivoaka ny ivelany any. Mahatsarafina ohatran'ny zaza tsy mikatona loha malemy tony. Marenina wa. Mangina kia. Dia miteny aho izay ah. Ohatrinona ny vola laniko nampiaingona ny tenisany teo. Tandremo sao tsy matavaverina maso-karena. Zao poziko zao ve ry mama dia tsy hatavaverina maso-karena. Mampitandrina aho izay.
Reny fa nisy banderola mivoaka avy ao anatin'ilay katikata reny. Tonga dia makarairay avy ingana lasa mizara. Andrasako eto amin'ny sisisisiny eto a. Amboarina ny fandefa tsy manao daikana ambanivohitra be ohatr'izany. Sahirana be mihitsy. Aingana fa lasa. Ay, andrasako. Ramsey! Maty. Ay, atia. Fa misy ina kia? Blisatra be tamin'ilay taloha dia. Fa ahoana? Akory mahazo. Vadika ny cheviako. Ay, tsy Tongo manala-baraka eo dia mitrisiny eto ka tsy ampovoan'ny mandeha miarabe amin'ilay eto. talon. Lova, lasa indreo reny olona reny aingana. Tongo ilay iray tsy manary joker rehefa akaiky kely io. Ary mitsangana teo amin'izay ndry. Tsangana. Tsy afaka fa Eo dia mivoretaka eo amin'ny tany eo. Ay, marary be. Ay! Ora amin'izay mba pikelo hibatany tiana mako tia. Fa naninona izany? Sy livatra kely teto fa tsy dia maninona ka. Ao azy e. Ao, mitsangana kia. Tena marary be kia. Tsy, fa naninona ianao izany toa tena ohatrany tsy afaka mandeha mihitsy. So ianao raha amin'izay mba afaka manatitra anay any an-trano. Ohatsa maimaika. Ao moa raha amin'izay a. Miala tsiny a. Alao zokon'ny ao aoriana e. Lasa koa. Mama, Nga verina sady koa. tsy tratrako ilay lehilahy reny fa niditra tary amin'ilay vavahady tary izy dia nisy vavy anankiroa nitsena azy dia tsisy hevitra tsoy. Kivy a. Dororo velona daholo. Tsy mba natao izay fomba rehetrarehetra nahazoana azy. Ka izy nery mama efa natsoko fa mierika kely fotsiny izy dia lalany ihany no izy Fa ahoana ny teny Ndry? Izy eo Kratsy limonady izy tiako. Zanakinina loatra ary tony. zanaka mama sy dada. Zao ny izy a. Andeha aloha fa nareo mijanona eto. Dia tsy ilaina miditra any an-trano any raha tsy mitondra vola. Mazava ve izay? Dia raha tsy mahita anay dia ahoana? Tsy mila an'izany tahiry a. Na dia hijorojoro miaraka amin'ny variteny ery ary tsy rarahako tsony mihitsy. Tondra vola ny fantatro. Zay koa ve zany tsy efa voasokajy ho isan'ny mpivariteny? Inona moa ny olana rehefa izay ny azoana vola? Gaza sarotra. Ary lasa amin'izay miasa. Dia ahoana ty tongotra ity izany tsy afaka mitehana? Sao dia mba be fikafika fotsiny eo e. Ao averiko aingana. Ao. Zay dao misy mipoaka. Zay, verina izy zay. Ndana amin'izay. Mbola marary be any. Taritary moramora any. Zay fa lasa mandreraka be koa miresaka aminareo. Manao any Ramsey? Ahoana izay? Azafady ange, ianao nga maika be? Eky ny andro hariva maika mihitsy a. Maika andeha hody. Fa ahoana izay? Za mba meo vola. Tsy azoko. Zany ve dia tsy azonao e? Ilaina ange ny vola ny fiainana e. Ka ny vola ilaina fa le fomba entinareo mitady an'lizy no ohatrany tsy mety e. Ianao ve tovavy kely ohatran'izao dia mijorojoro ety amin'ny andro hariva? Tsy fidina anany aty fa tereny mamanay dia tsy afa manoatra dia tsy maintsy maika aty. Fa inona ny problème anareo? Ramsey zany tena liana be amin'ny fiainako fa volana ny angatahako amin'ny Ramsey. Ka iza moa ny alalanao raha mba afaka hanampy anao a? Mba miangatra ianao Ramsey. Fa ahoana? Eny e, ho tantarako anao ihany ilay izy satria miinsista moa ianaoko. Mahatonga miteny an'izany mantsy ndry ity izao 5 taona. 12. Zany izy. Zokiko 12. Tena tsy mety izao a. Na ny fanjakana ary mahita an'izao tena voasambotra indry. Marina e.
Mandehana mody fa inona ny antony mahatonga dry manao an'izao? Tandramizay, nisaraka dadanay sy mamanay dia nampisafidianan'ny mamanay izay hoe hanaraka anazy sa nanaraka ny dadanay. Dia tamin'ny voalohany izay nanaraka ny mamanay. Dia hozy izy mamanay hoe tsy maintsy manao izay hitadiavana vola hono izany izay isakafoanana isan'andro. Sao dia mba tsy marina izany. Tena marina izany, henonao aloha Mahomby zara fotsiny amin'izay fa vao manana zava. Dia izay ny tenenina tsy maintsy mitady vola izay isakafoanana isan'andro. Tsy vitanay nefa ilay izy. Dia lasa indray izay nakany amin'ny dadanay. Dadanay nefa hozy izy Ramsey mamy lava isan'andro, mamy foana dia vazavaza dia niroasiny tany izay. Dia izao nakaty mamanay izao dia io no nataony forcé izay vary teny. Tsy mino an'izany tsisy ray aman-dreny haneriny zanany ho ity izany. Nareo fotsiny manao an'izao adalàna izao. Ramsey, Mba tsy njovy no avy ry kiala kely Ndry tovovavy kely ohatr'izao hoe dia efa manimba ny avenir ity ohatra. mba miangatra ianao Ramsey. Tena mamanay marina nanery anay. Sarotra inono izany. Dia tsy rara inao mihitsy ve ny teniko Ramsey? Zao ary, Ie. tia misy vola dia mandehana mody. Aza mijorojoro ety dia aza miverina ety intsony. Manaova zavatra hafa. Dia inona ny ataonay izany rapitso satria rapitso tsy maintsy hisakafo. Mitadiava asy Sao dia Tsy misy mety asa zao. sara any aminao ataoko e. Mbola zavatra sarotra izany fa mitadiava vahaolana hafa fa tsy mety zao ngara hoe manana problema ny ray aman-dreny dia ity ny vahaolana. Ka tsisy e. Dia mandehana mody aloha. Aiza ny zokondry izany? Ry mipetraka ry? Tena zokondry ve io? Ie. Dia firy taona koa izany io? 19 ako. Andrekakio. Tahiry! Tahiry! Avy ngendry e? Manahoana tompoko? Manao any ianao? Mpifaninana nareo roa? Prahavavy. Fa inona mahatonga nareo manao an'izao? Izay tompoko forcé mamanay hoe hitady vola. Zao ary, efa niteneniko taminy teo tia misy vola dia mandehana mody zao dia zao. Aiza nareo mipetraka? Ary atsimo ary. Dia mandehana mody zao dia zao. Tsy meko anareo ty raha va tsy mandeha mody nareo arahako maso Ary tsoko polisy mihitsy ary satria nareo zaza tsy ampitaona. Mazava izay teniko izay Eny Ramsey. Dia mandehana mody dia tsy miverina ety intsony. Tsy manao an'izao asa ratsy izao. Tsy mahasoa anareo izao nareo mbola tanora kely. Misaotra betsaka Ramsey. Zay. Tolody sady reto. Andro voa mitsivy e zao. Ie. Nga voa lasa dia nandeha koa. Ko nahazo vola zaiko. Ha? Io e. Nazo otrino? Nikita ira. Ray alina. Raha alina n'olona roa ve? Ie. 10,000 izany? Ataoko enino io? Mama! Vidina kiraro iray fotsiny ary ny 125. Raha taty dia andana verina. Mama. Nisy lehilahy izay ihany nameana an'ity vola ity dia hozy izy andana moa dia aza miverina ity intsony. Lehilahy inona koa izany? Etson'ny polisy hono izay raha mbola miverina any. Otry. Na koa nidirany amin'izany? Ka hoe izay zaza tsy ampitaonako. Fangatenisa ny tena tsy ampitaony. Nitenenay hoe izay 5 sy 6 taona. Reto ve mitapy? Tsy saina mihitsy. Kiraha manontany izy dia tokony mandainga. Gadragadra fa tany any zanga ny gadra. Lohan. Koa izay hoe nalala an'izany. Izany ve dia tsy mba ho an-tsaina? Ko izy ary raha nga tsara fanahy be izay very mama dia. Tsara fanako raha alina fotsiny meny anareo. Sana feninareo ny sasany. Iny aby.
Shalom moana e mama, mba tsy verina antsony a. Za miteniteny foana. Sady ny ao aho ilay tongotro mbola maharary. Sitrany io rehefa matory androany alina. Za kosa tokoa ary mama ohatrany tsy dia mazoto no antsony. Tsisy resaka mazoto sy mazoto ry lova. Mazava ve? Mama kosa. Io ny sakafonareo fa fonosako mbola tabatra eo dia hoany. Matoriza tsara aloha makaina androany a. Raha pitso tena manomboka miasa tsara amin'izay tsy mila ray alina zany. Mangatsika zany. Marina mafy tsy idiran'ny rivotra eto raha aritra ety. Tena mamiry feno ilay andro a. Iny misy olona tany. Ahoana Ramosea? Nahoana? Tahiry! Loza marina. Fa inona ty ataonao aty? Tata. Ha? Maninona ty ho ianao? Avy ty aloha, avy. Avy aloha. Tsy azoko mihitsy. Fa maninona ty ianao? Ha? Valeo ah! Tery mama nay ry tata. Andreka. Lova koa ni ry ambadika ery. Tena mamenatsy. Jereo moa ty fitafinao e. Ka efa hoe tery mamanao an'izao zay hoe efa mitady volo. Dia tsy menatra ve no manao izao fitafy izao? Tena menatra mihitsy. Tahiry ah. Tena marina ve za mamanareo ve nandrisika anareo anakaty sa tsy ianao mihitsy no manao an'izao? Marina ho ah. Za nefa ny teny adata tao hoe lova koa ery ambadika ery. Lova? Ie. Aiza? Ery ambadika ry azo ry izy. Ina ry ry lanitra io? Hitan-dady io mitodika manarindrefana io. Io miresaka amin'ny vehivavy namana io? Ie. Andrekeko. Tena mivary tena ny zanako marina. Lozina re ty Andriamanitra. Maty marina. Dia izao ve zany ny hafaran'ny akonako? Ndao tena mody ianao fa tena tsy mety izao. Mamenatra olona mihitsiny. Raha hitako mamanareo ah. Dia tena vonoko mihitsy fa tena mampidik'izo. Tsy rary mihitsy izao ataon'izao. Ka avy aminareo mivady mihitsy anio izao dada fa tsy avy amin'ny mama ihany. Avy amiko fe dia za ve nampirisika anao hivary tena ty? Ka nareo ilay ny saraka dia izay mahatonga azy manao an'izao. Antsekeko izao aloha e. Fa mahazo amiko iny raha miona aminahy iny. Misy fahadisoany dada ihany izao. Ie, dia leo aty amiko daholo indray ny rihatra. Aiza lova teo? Io izy io miresaka amin'ny lehilahy io. Ay, aleo andanan-keny mihitsy. Miala ry bandy a. Miala fa aza tazomina ny zanako a. Potika ny vavany lafa amin'ny teny azy zay a. Dada, fa inona ty ataonao ty? Andao mody ho ah. O Ramatoa, inona moa ty vehivavy mivary janaka ty? Ianao tena efa very saina mihitsy a. Inona no mbola alehanao aty amiko aty? Tsy azoko mihitsy anie. Ay, Anao inona ty? Iverina? Na tsy mila tsony? misy fanazavana kely fa tsy azoko mihitsy a. Mety fe zany hoe ny zanako a asianao mivary tena. Tsisy idiranao amin'izany tsony rangaty a. Tena misy idirako mihitsy. Zanako reko eo na tsy idirako amin'izany. Io vao zanako eo tsy hita izay natokona hatramin'izay. Ka tsy rary ny ataonao e. Tsy rary ny ahoana? Mamofady. Tsisy asa raty izany rangaty amin'izao fiainana izao a. Fiainana efa sarotra sady ianao tsy mandray andraikitra. Raha mba fantatrao mantsy, za mihitsy natsolo lekizy.
dia raha sanatria mifamototra dia mba ahoana ianao koa izany nandehandeha nanao inona teny amin'ny andro alina teny tsisy idiranao amin'izany fa izany hoe raha mifamototra izany le olona dia mba ahoana mety aminao ve izany nareo koa ve dia tsy hifankalala ataoko izao nareo mifankalala ihany fa tokony tsisy idiranao mihitsy izany raha ny tena marina raha endry ianao dia amin'ny voly ireo ankizy ireo tafita azy amin'ny fiainana no ianao eny angenina tonga n'izao zavatra izao e tsy fandraisana andraikitra ny ray aza be vata ianao raha matova izao ampolisiny io tsy ampy taona nge ro izaza ireo e dia sanao mivary tena vehivavy efa lehibe reny lehibe vatana fa ny taona mbola tsy ampy tsy tako mihitsy zay tokony mbola idiranao amin'ny fiainanay rehefa tsy niditra hatramin'izay ianao dia mijanona dia mampitandrina anao azy zany raha mbola hitako any an-dalana any reny ka hoe mbola manao mifanaony dia fototra aminao nyty zavatra ty toriko anao ianao indray mba miseho hitory tsy mety ny ataonao ka tateza koa moa ny alalanao na zanakao reny na tsy zanakao e avereny kely e vavanao rehefa marenidrenina dia miteneny tsy isy tokony idiranao tso ny fiainanay fa lasa ianao mivoaka any andriamanitra tady lehilahy ianao atao tranoko ny ety izao e manginy ty naratra ny aro ny adalandreninareo ihany mahatonga zao tena siko koa ty tena tsy manaiky an'izao mbola pina ray ikoa ny ety tsy manaiky an'izany ina anao maty andriamanitra azo manao an'izany ina ty kalma aloha fa nareo nge olona efa misaraka dia ina ihany tona tanànanareo aty zay vavanareo zay farany fiainanareo fa avelako nareo andao an'izay fotoanareo any etsoko polisy ty ny andro alina rasa mandeha any aloko arangao andeha manaty trady amin'ny andro any ifampitatsika fa rehefa misaraka amin'ity dia misaraka ao ary ankirara mise vita be tsara ny reto e sady ty zao pointure anao mihitsy ty anankiray ty lamody be mihitsy otrinona zao tony tony zao 300 aiza koa e lafo loatra izany raha mety 125 dia vidiko mbola tsy alohandramakokely alohandramana fa andramo mihitsy fa vo hitanao hoe tonga dia fa resy lahatra ianao tena vrai marque io eny e dokam-barotra afaka mandeha ihany fa vidiny ihany no mitondra azy trany somary teritery rehefa mandeha ianao dia tsy maninona io ka somary atsato tsara no ny tongotra mety afaka mitatra ty afaka fifina ihany fa eo amin'le vidiny sisa fa men'izay 125 zay tsena mbola tsy masoko arenao 250 raha tena hitondra ianao zay nga mba nazoko atao ono azafady ohatra ny tadidiko izany feoanao izany tadidin-dramose fa ahoana tsy ianao ve le nisy rahavavinao le fanina amiko indray hariva le hoe terendray mandreninareo jorojoro amin'ny andro hariva ena mise na izaho koa arany hoe ohatra natadididiny feonao fa izany hoe mody fanina fotsiny tena ianao ve iny tena izany ramose fa menatra be anao dia mody sa hoe maly anao teo zaho kosa metiko misy asa atao ohatr'izao ihany nananao foana ohatr'ireny nareo dia le zandronao izao izy ianao moa le zokony sa le zandrony za le zokony ka tsy fidiny anay ne ramose reny na fidiny io na tsy fidiny rehefa tsy tokony atao dia tsy tokony atao zay ne le fiainan'izay dia isa izany izao nanoro-hevitra nareo nanao an'izao zavatra zao ka zao indray alina zay le nijorojoro teny dia tratra ny dadanay satria moa tsy dadanay sy mamanay efa nisaraka zay ary dia niady be mihitsy ry zareo dia farany dia tapa-kevitra mihitsy zay miravavy andao tsika hitady zavatra atao mety zao dia le zandranao koa izany miara mivarotra ohatr'izao nareo sa inona ny ataony mitovy mihitsy ny anay roa fa izany hoe sa manany lalany fotsiny misy olona zay zany mba nangoraka anay dia name entana anay alaina izany le entana dia zay lafo no versena dia entan'olona izany tony fa mivarotra fotsiny nareo fa nareo aiza mipetraka ery atsimitsena kay za afaka manampy anareo misimisy kokoa
Marina vera mse? Raha ohatra ka tsy sanatria akory hanararoatra ny fahasahirananareo, fa za mantsy mbola tsy manambady. Ireo dia tsoroko ny marina. Dia te hanampy anareo aho. Misaotra betsaka raha Iza moa mse. tena anaranao ty? Tahiry. Faly mahafantatra anao. Dia lera vaviko lova. John ny anarako. Faly mahafantatra ny ramose koa. Aza atao ramose izany fa ifay fanerasera izany tsika raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra. Ka fanajany zaniko. Tsy maninona aloha e. Dia misy numéro téléphone ve ianao sa te hifanerasera aminareo aho zany mba ahafahako manampy anareo akaiky sy bebe kokoa? Manana ka. Mba meo anary azafady e. Fa maninona izany reny tsy hivarotra kiraro intsony? Tsy hitako mihitsy aho izany. Miova asa impiry izany. Anambady ary mama. Inona tsara hoe tahiry? Anambady ho aho. Sao dia mba nisy nahavoazana ary tindry ity. Fa maninona raha mitady vola aloha? Vady izany ho eo foana mandrakizay. Tsareo ary ve manambady dia mba misy mpamelona toy izay anaonao foana? Fangazana manan-karena ilay olona. Izy moa manan-katao ihany raha ny fijeriko azy. Izany a. Dia olona vaiza hono? Avy eto Antsirabe ihany ka. Fa io lehilahy izany efa niteny tamindry mihitsy hoe vady andry. Eno a. Dia Izy aza milaza hoe ho aty amin'ny mamako. Fa izany hoe tsy maintsy miresaka aloha sao dia indray hoe tapohana be eo. Dia indry izany efa nanaiky anazy. Ka eto aty aloha jerena dia hita eo e. No dia tsy alehany akory. Dia rovino. Ka na androany any aza rehefa misy fotoana. Ndasy loha raha hiantso telefonina azy. Satria numéro-ny efa aty amiko. Dia inona ny asan'izany olona izany? Mpiantoka tomobila izy. Kay! Mety kosa zaniko. Hita mama le manafatra tomobila avy any ivelany ireny izany. Dia ohatra hoe afarany avy any dia amidiny ilay izy dia azahoany tombony be da be mihitsy. Za ve tsy tena be vola be? Asa efa makaty aloha jerena e. Dia ho ampandrosoana ato amintsika ve izy nefa izao ny tranontsika? Maninona moa? Aleo aseho azy mihitsy hoe izao mahizy antsika dia miditra izy tsara, tsy miditra izy dia anazy izay. Mahamenatra mory mama. Tsisy olana izany e. Aleo hitany a. Dia amin'izay koa ne mba afaka tandry. Tsy azo indray ve ny tiako teneniny e? Tsy azo. Mba afaka angatahana izy mba manavao an'ilay trano. Izay indray ny amin'ny mama. Ao fa hitako ny andaminana azy izany. Za matahotra indray. Dia ahoana izany reto kiraro be raisibika reto? Averina any amin'ny tompony ireo. Tafitaka izany ndriko. Ka alova sisa. Manahoana toko? Manahoana ianao? Dia tonga soa ato aminay? Saotra indrindra. Petrapetra? Boko. Aza miafiafy ry se. Iza moa izany ny anaranao raha tsy madiso? Lazao ry tahiry. Ianao ny izao no tokony hanao présentation e. John. Faly mahafantatra anao. Ny eny tompoko, za koa torak' izany. Ianao moa izany ny mamany? Za mihitsy. Miala tsiny aloha fa ato aminay tsy mba misy hoe jus na gâteau na ohatr'izany fa dia Toko izany efa hohanina foana isan'andro. fahatongavanao zava-dehibe aloha. Tsy asiantsika olana mihitsy amin'izany. Ary ngainao tsy nitondra fiara? Tsy nitondra ka. Tsy mbola misy fiara aloha hatreto fa efa lafo dia farany tao dia amin'izao indray aloha fa mbola miandry ny manaraka. Ny anay moa sady ampiasaina ao no amidy.
Hey. Dia rehefa lafo izy dia efa tsy misy indray aloha fa miandry hariva azy eo. Mamanay ihany aloha izany nefa fa dadanay efa niteneniko anao iny a. Fa izy nefa eto tanàna eto kosa any amin'ny faritany mihitsy. Eto Antsirabe ihany izy. Kay. Fa ohatran'ny hoe any amin'ny faritany ihany ko. Mitovy amin'ny tsy misy. Ie, fa mialohan'ny dinidinika aloha tsy hafenina anao izany ry John. i John. Fa izao ny ato aminay. Izay izany tena sahirana e. Izany ve moa hafenina aminao? Dia soa ary izany ianao fa tonga eto a. Fa izao hitanao izao izany tena hoe mila fanampiana kely izany izay. Satria io tafo io izany izao mitete. Ny rindrina moa dia efa izao hitanao izao gorodona tsisy. Fanaka eny e, za ve moa hiteny hoe ahoana fa ianao mahita tsara. Dia saika mba hoe mila fanampiana izany izay satria raha ohatra hoe andraisana nandrarahanareo fotsiny aza nahirana hoe anao fisehoninareo na hoe anao vodiondrina sahala amin'izay dia trano ohatrao ve ny andraisana amin'ny fianakavianareo. Ataoko fa mba menatra ihany ianao. Misy famarinana ihany ilay teninao nefa lasa loloatra izy. Zary izao na enonao na telefony ifandraisako aminao izao za tsy manana. Eka zany indray aloha ohatra tsy dia tena hoe problème angamba raha izany mijery azy fa raha misy tôbila mipetrapetraka izany hoe tsisy ilaivanao anazy dia afaka mandray afa tsy maninona mihitsy. Alefa ihany aloha ny resaka zavatra ovinantolahy izany ve? Izany indray tsy mihafahafa rehefa fianakaviana ka. Azo eritreretina ihany izany fa amin'ny fotoana mahamety azy fa tsy izao kosa angambany. Mbola zavatra hafa mihitsy aloha izao ny resahana. Ka izao ngery John ny afo ny orana e. Tsy mba mampalahelo anao ve tireninao hitetevany orana ato isan'andro isan'andro. Amin'ny alina izany anie dia mielo mihitsy e. Ka maninona moa raha maka olona hanamboamboatra azy io fotsiny aloha dia aoriana mitady izay tena tokony atao. Ny hanamboatra anie misy e. Fa le eto manana mihitsy izany ny 0 ariary. Izay ny fandehany. Tsy hitako aloha izay ho tenenina amin'izay atapoka be ilay izy. Sao dia mbola tsy tokony hiresaka an'izany mana. Io anie raha tsy dia mandamy be nge io e. Io ve alany eny amin'ny 5 million mahatafatsangana tsara an'ity trano ity. Marina. Tsy dia betsaka izany. Za ve tsy tombom-barotra na atsasaka na tombom-barotra tsy haiko toy no manazava azy. Tôbila anie ianareo ny lalaoviny. Na izany aza. Aleo mba resaka hafa mihitsy aloha ny atao izao. Ny amin'ny anaovana ny rarana izy tahiry. Ka izay indrindra ilay izy John. Ny hitanao izany mba tena tiako hoe mialohan'ny ahatongavan'izay raharaha izay izany mba milamindamina ilay ato hatrany satria tena menatra marina e. Na ianao ve tsy ho menatra hoe izao ny paozin'ny mamany tahiry raha tonga eto ny fianakavianao. Dia mba hitanao izany hoe tokony halamina izany izay aloha. Dia rehefa vita izay dia dinihantsika miadana eo ny raharaha. Mety anie izany e. Eny ary. John, mandroso? Avy aloha dia efa hoeto tahiry. Fa maninona tsy androso? Tsy androso aho fa sady resaka vitivity koa no ataoko aminao. Mantro moa fa eny amin'ny... Alao dia efa hoeto aho fa tsy maninona. Izao ny fandehany. Miala tsiny aminao aloha fa niezaka ihany nandefitra. Niezaka ny tianao. Ary niezaka ny nanampy anareo tamin'ny foko rehetra. Kanefa izany zavatra izany nararotin'ny mamanao dia ohatran'ny tena tsy vitako tahiry. Ninona? Tsy vitako intsony ilay fiarahantsika. Tena miala tsiny aho. Ahoana hoe ry John? Enoanao tsara nandeha tany amin'ilay traiteur hikarakara ny raharantsika. Efa nahiako mantsy ilay izy. Dia nanontaniako tsara hoe efa voaray ve ilay avance. Fa tsy nanome izy. Izany ve? Izany efa nanontany azy dia lazainy fa efa nomeny. Manday izy izany. Ka na taty amiko ary izy ny tena izany hoe efa voaloza izy. Dia tonga tany mihitsy tany amin'ilay zareo tany an-tranony dia tsy misy vola izany izy. Andrekako. Izany hoe dia mba rariny izy ianao.
Nefa dia vola 15 millions. Tena marina ve zany John? Inona ny sangisangiako amin'izany? Hoay, Leo tanteraka ny tranonareo efa namboariko, izay zavatra nitakiny rehetra efa nataoko daholo. Fa isaky ny miaona amiko dia vola zany foana nitakiny amiko. Tsy vitako kosa. afa-baraka amin'izany anie ahy Tsy vitako tena miala Iza tsy tsony tsy mahalala hoe anambady ka avy aminy izany fa tsy avy aty amiko. Tsy mahay miaina loatra ny mamanareo. mba mandefera moro John. Efa ela izay nandeferako izay, lehilahy iza ny azaka an'izany? Vola amina tapitsisa ny manjavona ve dia ahoana ny anikiko an'izany? Tena loza koa marina tia natao maro. Tia vola loatra izy. Andriamanitra, teny avenirako mihitsy hoe mipotika. Tsy vitako tsony marina. Leo tanteraka. Misy fetrany ihany ny zavatra rehetra. Ay ve John ato e? Manao ahoana ianao? Dri. Faina koa tia mampitomany andry. Nga misy zavatra tsy milamina. Ian'olo saika adiniko fa ilay mpanjaitra hoe mila avance kely aterina ny refo veo. Fitao any ny rahanao. Inona? Ny volako rehetrarehetra ary tokony ho averinao daholo. Raha olona endry ianao, ny zavatra rehetra nangatanao efa nitanterahako sy nomeko anao daholo. Ny vola anaovana ny rahanay nakepoko ao fotsiny. Aza miteniteny foana. Avoay ary, aiza ny 15 millions tokony natao avance Efa lasany. Aza mandainga ianao. Ho atsoko izany le olona ifanatrika eto. Fa ianao izany tsy matoky anaratra hoe hiantso an'ilay Ka olona. za mihitsy ny tany aminy. Aza miteniteny foana ry John. Raha ho asarotiko azy ty raha ty dia ho toriko ianao satria nakepoko ao ny volako. Mpangalatra ianao. Fa dia ahoana io zanako io raha marary fo amin'izany eo? Ka ngava ty amiko. Tsy avy amiko ny nahatonga an'izany Tena lehilahy tsisy fotony mihitsy. Zany tsy misy fotony. Ianao ny tia vola. Tia vola ahoana koa e? Vao mietsika kely dia vola foana hitondranao makaiza ny vola. Fa nga ty fiainany ity mandeha raha tsisy vola. Fa raha tsy mila vola ianao manina raha jany hoe bizina anao io. Sao tsy tia vola nefa bizina atao ohatr'ireny ireny. Fa tsy mitovy ny mila vola sy ny hoe tena tia vola. Ianao raha matoa ty dia na miondam-bola ary ianao tsy afa-po. Giza mony tsy tia an'izany. Zao fotsiny ny teneniko aminao John. Tena toriako ianao. Ianao mamindray no hiantso polisy. Tsy maninona. Ka verinao fa tsy vitako manko izany. Ataovy. Fantatrao moa fa tahirany tsy ampitaony. Fantatrao moa izany. Nga misy afahanao amin'izany eo. Ataovy. Ianao indray dia tsy maintsy azahoako vola hatramin'ny farany. Izay dia ataovy ao anatin'ny sainao izay. Misy eo. Mbola izy tia onitra be ho alaiko any amin'ny fitsarany. Raha tsika mahita eo izany. Ilozanao mama. Inona? Tempotehanao ve ny fiainako e? Eo nao tsy nitranonao fa ndeha ho any amin'ny dada. Nana mihitsy ihany koa e. Mandany vola fotsiny. Rena reteo Ilombiando. ireo nanome anany tantara, Iaina, Saondra, Eva, Mbola ary Silofo.